Miravany ekipa ny NCTV ary miravany ihany koa anao izay mijery amin'izao fotoana izao. Malala eo masony ianao. Fotoana anankiray manokana izay anasana ny vehivavy rehetra tsy hakanavaka ny zoma fahavalon'ny volana martsa 2024 amin'ny 7 maraina etsy amin'ny Pekazero na Cercle des Cheminots an-tany hoe fotoana ho an'ny vehivavy io andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy dia manasa ny vehivavy rehetra tsy hakanavaka izahay na iza na mpitovy ianao na manambady ianao na vehivavy tokantena ianao na efa maty vady ianao na iza vehivavy dia asaina misiavana amin'ny fahavalon'ny volana martsa maraina amin'ny 6 ora etsy amin'ny Pekazero. Zavatra hitantsika ao anatin'ny fotoana io, isy tanora hidiran'Andriamanitra, isika rehetra koa hiaraka hidiran'Andriamanitra. Ho avy hanafana ny fotoana io ary hiaraka hidiran'Andriamanitra amintsika mitarika endry izay loko marinarina fa fantatrao ny hirany betsaka no mafantatra ny hirany tarika endry ary makafia anany mpanakan'izany dia ho avy hidiran'Andriamanitra hiaraka amintsika ihany koa izy. Ao anatin'ny fotoana ihany koa dia misy vavaka manokana ho an'ny vehivavy tsirairay avy, vavaka manokana ho an'ny vehivavy mpitovy araky ny fanambarako tetsy aloha. Ny vehivavy mpitovy dia manana ny zavatra tiany manokana eo amin'ny fiainany dia hivavaka ho azy ireo tsika, hivavaka ho an'ny ho avy ny vehivavy mpitovy tsika hitanin'Andriamanitra manokana ny fiainan'izy ireo. Hivavaka ihany koa ho an'ireo vehivavy manambady, manana ny olany manokana ihany koa vehivavy manambady, manana zavatra izay atiany eo amin'ny fiainany, manana ireo tanjona tratrariny dia hivavaka ho an'izy ireo. Hivavaka ihany koa an'ireo vehivavy izay tokantenana anazaintsika ihany koa hoe manantena Andriamanitra ia manokana izy ireny, hitsinjo manokana izy ireny dia hivavaka ho azy koa tsika amin'ny fotoana io. Misy vavaka izany ho an'ny vehivavy rehetra tsy hakanavaka izay tonga ao amin'ny fotoana io. Ary eo ihany koa tsy adino fa any amin'ny farany dia misy tsodrano teny iray bava izay hotonony mpanompon'Andriamanitra ho an'ny vehivavy rehetra tonga manatrika ny fotoana io izay entina ho hamakivaky ny taona 2024. Etsy am-pamaranana dia manentana hatrany ny vehivavy rehetra amin'ny fahavalon'ny volana martsa 2024 amin'ny 7 ora maraina etsy amin'ny Pekazero na Cercle des Cheminots an-tany hoe fotoana iarahantsika vehivavy rehetra hidiran'Andriamanitra, fotoana andraisanao toroteny, fampahirezana, fananganana fiainana miaraka amin'Andriamanitra io fotoana io. Ary fotoana hidirantsika an'Andriamanitra, fotoana andraisanao vavaka hoe nentinao indray miarika amin'ny fiainanao dia ara-mindezao ny programanao amin'ny zoma fahavalon'ny volana martsa amin'ny 7 ora maraina etsy amin'ny Pekazero. Mirano ny fahasoavan'Andriamanitra ho anao izay mijery tenan'Andriamanitra.